Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Valy mandrakariva miarahabantsika indray tafahoana eto amin'ity lesona sekoly sabata mamintsika ity. Soratsika ny tompo no ny fahasoavany ka nahataperatsika soa matsara iny lesona telo volana fahatelo iny dia ny fianarana ny bokin'ny Exodosy zany. Ka nahazoatsika indray miditra amin'ity lesona telo volana fahaefatra farany amin'ny taona ity. Miaraka aminareo androany ny havanareo Benoît Rakotovao hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra an-danitro, feno fakasitrahana anao ny fonay tompo noho ny fitiavana lehibe. Ka nahatraranay zao telo volana fahaefatra farany amin'ny taona izao. De raina mandrakariva anie ny anaranao masina. Indreto indray zahay hanomboka izao lesona vaovao izao. Ka tonga manatona ny seza fiandriana ny fahasoavanao zahay mangataka ny famindramponao hamela ny helokay. Sasao madio zahay tompo ho afa-pahatana ary omeo anay ny fananao masina hitarika anay amin'ity lesona vaovao ity. Amin'ny anaratsoanao Kristy no angatanay zany rehetra zany. Amen. Ny lesontsika dia fianarana ny bokin'ny Joshua. Ka ny lohateny lehibe amin'izany dia ny hoe lesona momba ny finoana ao amin'ny bokin'ny Joshua. Antony roa no anisan'ny mahafaly ahy manokana amin'ity lesona ity. Voalohany, toy ny lesontsika momba ny bokin'ny Exodosy izy ity. Ny bokin'ny Exodosy manambara ny fialany zanak'Israely tany Egypta sy ny zavan-tranga rehetra teny an-dalana. Tohizan'ny boky eo anelanelany moa izany. Ny bokin'ny Joshua kosa milaza ny amin'ny fidiran'ny zanak'Israely zany tany Kanana. Toy ny bokin'ny Exodosy zany ny bokin'ny Joshua izay mamarana ny diany zanak'Israely. Ny fifaliko faharoa dia ny hoe anisan'ny akafiziko ny fianarana boky anankiray manontolo. Tadidiko tsara fa tamin'ny tamin'ireo fivorian'ny conférence générale isaky ny izay atao isaky ny 5 taonareo no nanapahana ny hevitra hoe isika adventiste dia olon'ny boky. Ka noho izany manomboka izao dia hianaratsika isaky ny boky io baiboly io fa tsy atao par thème fotsiny intsony. Taoriany izay fanapahan-kevitra izay dia tsaroko tsara fa efa intelo ny bokin'ny Joba no ny anaratsika tamin'ny lesona sekoly sabata. Fa tsy tadidiko kosa angamba ny fitadidiko no efa very fa tsy mbola tadidiko ny anatra ny bokin'ny Joshua isika. Mety efa nianaratsika ihany zay fa ohatran'ny tsy mampino ahy ny hoe tsy nianarana ny bokin'ny Joshua fa za aloha za manokana tsy nahatadidy hoe efa nianatra ny bokin'ny Joshua isika taoriany zay fanapahan-kevitra izay. Mety efa nianatra ihany isika araka lazaiko teo zany fa tsy tadidiko. Fa na izany na tsy izany
dia mifaly mialoha aho hianatra an'io boky lehibe io ary dia manaingy atsika rehetra hazoto eo amin'izany fianarana izany. I Joshua zany no nitendren'Andriamanitra isolany Mosesy rehefa maty Mosesy. Efa maty Mosesy mpanompoko, koa mitsangana mitay ity Jordana ity ianao sy ireo olona rehetra ireo hoany amin'ny tany omeko azy dia ny zanak'Israely. Ao amin'ny Joshua toko voalohany ny 12 no amakiantsika an'izany. Talohan'io anefa efa natolotry Mosesy teo amin'ny zanak'Israely Joshua. Ao amin'ny Deutéronomia ohatra, Deutéronomia toko 2:30 ny 17 ka hatramin'ny 19 dia zao no hitantsika. Ary Mosesy niantso an Joshua ka niteny taminy teo imasony Israely rehetra hoe mahereza sy matanjaha fa ianao sy ity firenena ity dia hiara-miditra ao amin'ny tany zay nianianan'i Jehova tamin'ny razany homena azy, ary ianao no hampandova azy izany. Ary Jehova no mandeha eo alohanao, ary izy no hiaraka aminao. Tsy handao anao na afoy anao izy, koa aza matahotra na mivadi-po ianao. Tsy tokony hahataitra atsika mpamaky ny Baiboly sy nanaraka tsara ny dian'ny zanak'Israely ny hoe i Joshua no hisolany Mosesy. Raha niakatra ny tendrombohitra Sinay Mosesy, i Joshua no niakatra taminy. Vakio Exodus toko 4:20 13. Ao amin'ny Exodus toko 7:30 dia voalaza fa nijanona tao amin'ny trano fionana i Joshua na dia efa nivoaka aza i Mosesy. Inona no mety ho dikan'izany? Inona no resaka ny fanaovany tamin'Andriamanitra tao? Tsy voalaza ny Baiboly tamitsika izany, fa azo inoana fa nety nisy izany resaka ny fanaovany tamin'Andriamanitra izany. Mikasika indrindra ny amin'ny handimbiazany any Mosesy angambany, tsy fatatsika. Ny lohateny ny lesontsika tamin'ity herinandro ity, herinandro voalohany ity zany, dia ny hoe ny tsiambaratelon'ny fahombiazana. Ny tsiambaratelon'ny fahombiazana. Zay zany no ataontsika hoe teny fampidirana. Fa hiditra avy hatrany amin'ny leson'ny Alahady 8 septambra ny taona 2020 isika mitondra ny lohateny hoe Mosesy vaovao. Mosesy vaovao. Dia i Joshua izany no nisolo toerana any Mosesy. Na dia efa nandray ny asany aza nefa i Mosesy, i Joshua azafady, ny anaran'ny Mosesy ihany no mbola mibahan-toerana eo amin'ny fanombohana eo amin'ity bokyny Joshua ity. Impolo ny anaran'ny Mosesy no voatonina, fa ny an'i Joshua kosa 9 monja. Manamarika izany ny amin'ny habeny toerana sy laza azon'ny Mosesy tao an-tsain'ny vahoaka sy teo anatrehan'Andriamanitra. Na ny fiantsoana azy aza tsy mitovy. I Mosesy natsoina hoe mpanompon'i Jehova, fa Joshua kosa natsoina hoe mpanompon'i Mosesy. Vakio zany ao amin'ny Joshua toko voalohany ny 2. Midika izany fa mbola lava ny lalana ho diavin'i Joshua vao ahatratra ny sehatra nisy an'i Mosesy izy. Hitatsika fa any amin'ny toko 4:20 ny 7:20
vo nisalotra ny anaram-boninahitra hoe mpanompon'i Jehova i Josoa. Tahaka izay rehetra fidin Jehova dia mbola mila mampiseho ny pirofo ny fahombiazany izy zany. Ny Baiboly dia feno mpanompo voafidy izay nahomby. I Mosesy ohatra, i Davida, i Gideona, ary misy ireo voafidy nefa tsy nahomby. Ao ohatra ny mpanjaka Saoly, ao koa ireo mpanjakan'i Israely tavaratra rehefa nitrihatra roa moa ny fanjakan'ny zanak'Israely, dia nisy ny fanjakan'ny Joda taty atsimo ary ny fanjakan'ny Israely tany avaratra. Voalaza fa ny mpanjakan'ny Israely tavaratra dia tsy nisy na dia iray aza nanao ny tsara. Azo lazaina hoe pitarika izay tsy nahomby ny mpanjakan'ny Israely tavaratra. I Samsona ve nahomby sa tsy nahomby? Azotsika ny fanakaloza-kevitra izany raha ohatra ka ny fanatritava isika. Ao ny milaza hoe nahomby izy satria nahafaty Filistina angamba ny fahavalo tamin'iny marobe tamin'ny androny. Ary ao koa ny milaza hoe tsy nahomby izy satria maty niaraka tamin'ireo fahavalo ireo. Azo iadekevitra daholo izany. Tahaka ny olona nofidin'Andriamanitra rehetra miankina tateraka am Josoa ny hahombiazany na ny tsy hahombiazany. Nahazo teny fikasana mazava izy. Tahaka ny nombako an'i Mosesy no hombako anao koa. Tsy handao anao na afoy anao aho. Josoa toko voalohany ny 5. Inona moa izany fa ho lasa Mosesy vaovao i Josoa. Mosesy faharoa angamba ny azotsika ilazana azy raha mahomby izy. Fa misy anefa ny fepetra. Mahereza sy matanjaha. Koa mahereza sy matanjaha tsara ianao, hitandremanao hanao araka ny lalàna rehetra izay nandidian'i Mosesy mpanompoko anao. Aza miala aminy, na ho amin'ny akavanana na ho amin'ny akavia, mba hambinina ianao amin'izay rehetra aleanao. Josoa toko voalohany ny 7 ka hatramin'ny 9. Mazava ny fepetra ny fahombiazana eto. Voalohany, fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra. Impolokely no miverimberina ny hoe mahereza, matanjaha, aza matahotra, aza mivadi-po. Fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra no fepetra voalohany. Faharoa, fankatoavana tanteraka. Aza miala amin'ny lalàna na ho amin'ny akavia na ho amin'ny akavanana. Zay zany no fepetrany fahombiazana. Dia tonga eo amin'ny lesony alatsinainy 7 septambra ny taona 2022 isika manompoa. Izay ny lohateny, manompoa. Eto amin'ity lesony alatsinainy ity dia nomena antsika ny fizaran'ny boky Josoa. Mizara 4 io boky io. Fizarana voalohany, fiampitana ny rano Jordana. Josoa toko voalohany ny 2 ka hatramin'ny Josoa toko 5 ny 12. Fizarana faharoa, fakana ny tany, dia hitatsika amin'ny Josoa toko 5 ny 17 ka hatramin'ny toko 12 ny 14. Fizarana fahatelo, fizarana ny tany izay azo. Josoa toko 17 ny 1 ka hatramin'ny toko 1 ny 15. Ary fizarana fahaefatra farany, fanompoana. Josoa toko 12 ka
ka hatramin'ny Josoa toko faha 4 ny andininy faha 3 ireo lohahevitra voatanisantsika ireo lohateny 4 ireo anefa dia efa voasorotsoritra mialoha, zany hoe ny hevitra zany dia efa voasorotsoritra mialoha eo amin'ny toko voalohan'ny boky. Dia io toko voalohany izay ianaratsika amin'ity herinandro ity. Voalohany fiampitana ny on'ny Jordana dia hita ao amin'ny andininy faha 2 hatramin'ny faha 5 izay mivaky toy izao hoe: efa maty Mosesy mpanompoko, koa mitsangana mitay ity Jordana ity ianao sy ireo olona rehetra ireo hoany amin'ny tany izay meko azy dia ny zanak'Israely. Tapany voalohany ihany zany no vakitsika teo. Faharoa ny fakanany tany dia voalaza ao amin'ny andininy faha 10 hatramin'ny andininy faha 12 izay manao hoe: ary Josoa nandidy ny mpifehy ka nanao hoe andeha mamaky ny toby, ka mandidia ny olona hoe manamboara vatsy ho anareo, fa raha afaka atelona dia hita ity Jordana ity ianareo, ka hiditra sy andova ny tany izay omeny Jehova Andriamanitrareo ho lovanareo. Zay zany ny fizarana faharoa. Ny fizarana fahatelo dia ny fizarana ny tany. Zay azo zany dia voalaza ao amin'ny andininy faha 12 ka hatramin'ny andininy faha 15. Ary ny Robenita sy ny Gadita ary ny atsasaky ny fireneny Manase dia nilazany Josoa hoe tsarovy ny teny izay nandidiany Mosesy mpanompony Jehova anareo hoe: Jehova Andriamanitrareo manome fitsaharana ho anareo ary homeny ho anareo izao tany izao, ny vadinareo sy ny zanakareo madinika ary ny biby fiomponareo dia hitoetra eo amin'ny tany izay nomeny Mosesy anareo ety andafin'ny Jordana. Fa ianareo lehilahy mahery rehetra dia samy ho voaomana hiady ka hita eo alohan'ny rahalahinareo hanampy azy, mandra-panomeny Jehova fitsaharana ny rahalahinareo tahaka anareo, ka mba ho lovany kosa ny tany izay nomeny Jehova Andriamanitrareo azy, dia hiverina ho any amin'ny taninareo ianareo ka handova azy, dia ilay tany nomeny Mosesy mpanompony Jehova anareo ity andafy atsinanany Jordana. Zay zany no vaky ny teny. Izany hoe raha azafaina tsotsotra zany dia zao: tsy mbola niatrika ady firy akory ny zanak'Israely dia efa nanomboka ny zaratany, ka efa nahazo ny anjarany avy hatrany ny fokony Robena, ny fokony Gada ary ny atsasaky ny fireneny Manase zanaky Josefa. Fantaniana. Misy fantaniana anankiroa eto. Fantaniana voalohany: nahoana no ny angarana manokana toy izany ry zareo reo, zany hoe zany ny fokony Gada, ny fokony Robena ary ny atsasaky ny fokony Manase. Valiny vakio Nomery toko faha 2 ao no ahitatsika ny valiny. Raha fitinina zany io Nomery toko faha 2 io, raha fitinina fo zany, dia ny voalaza ao dia zao: ny zanaky Gada sy Robena dia nangataka hijanona ampitatsinanany Jordana satria nanana biby fiompy maro ry zareo, ka toerana natao ho an'ny fiompiana io ilana atsinanany ony Jordana io. Nefa ho setriny zany, nanaiky ry zareo tsy hoe ny hanampy ny rahalahiny fotsiny ihany any anady, fa handeha loha laharana eny ambavady mihitsy, ka nekeny Mosesy talohany nahafatesany io fangatahany zareo io.
zany hoe zany raha atao tsotsotra zany de hoe nomena andry zareo zany ny tany atsinanan'ny Jordan satria tany natao ho amin'ny fiompiana io zareo nanana biby maro ka dia nangataka mialoha zany zareo hoe ity nomeo anay dia ny advaritra Mosesy tam'izay hoe ahoana mono ny raha lanareo andeha hiady ary ve de nareo hijanona ty de ozy zareo hoe aza matahatra nareo aza matahatra anao Mosesy fa zahay mihitsy no andeha aloha laharana rehefa hiady ny zanak'Israely ary dia nekeny Mosesy soa matsara zany ny fakatahany zareo ary ny fanompoana amin'ny fankatoavana ny lalàna io zany le fizarana fa efatra satria voalazantsika teo ny fitana ny Jordan voalazantsika ny fakana ny tany faharoa voalazantsika fahatelo ny amin'ny fizarana ny tany izay efa nanomboka sahady eto ary ny fahaefatra farany dia ny fanompoana amin'ny fakatoavana ny lalàna dia hitatsika eo amin'ny andininy fa 14 ka hatramin'ny andininy fa 18 toy izao nivaky ny teny dia namaly any Josua izy ireo ka nanao hoe izay rehetra andidianao anay dia hataonay ary izay rehetra nirahanao anay dia halehanay araka ny nihanoanay any Mosesy tamin'ny zavatra rehetra no hihainoanay anao koa zay zany nivaky ny teny ny asa fanompoana voalaza eto zany de tsy inona akory fa ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fakatoavana ny lalàny eo amin'izay rehetra atao zay zany ny lesony alatsinainy. Lesony talata 3 septambra ny taona 2022 mpandova teny fikasana mpandova teny fikasana no tsy ahivy Jehova tam Josua ny teny fikasana natao ny tany aloha koa mitsangana mitay ity Jordana ity ianao sy ireo olona rehetra ireo hoany amin'ny tany izay omeko azy dia ny zanak'Israely ny tany rehetra izay hodiavin'ny faladianareo dia efa nomeko anareo araka izay voalazako tamin'ny Mosesy vakitsika zany teny zany ao amin'ny Josua voalohany ny andininy faharoa sy ny fahatelo anankiroa ny matoateny milaza fanomezana eto amin'ny andininy faharoa umeko azy ary ao amin'ny andininy fahatelo nomeko anareo ny gramera teny anglisy no hitako mahalaza tsara ny amin'ireo matoateny umeko sy nomeko ireo amin'ny Baiboly version New King James Version ny matoateny voalohany dia I am giving temps présent continu na present continuous na present progressive dia entina milaza asa mitranga amin'izao fotoana itenenana izao na koa ny antsony zareo hoe pre-arranged future zany hoe futur na avenir arrangé pré-arrangé izany hoe futur azo antoka ka efa tsy azo isalasalana intsony ny tsy ahatateraka azy satria efa vita kalamina ny zavatra rehetra zay zany ny amin'ny matoateny voalohany ny matoateny faharoa kosa dia I have given temps
present perfect. Enti milaza asa efa vita, asa efa vita kalamina, asa efa tateraka. Ka ireo tana ampiasaina ireo dia enti milaza zavatra na asa efa vita kalamina daholo ka namany efa tateraka. Izany hoe faminaniana momba ny haombiazan'ny zanak'Israely amin'izao fidirana any Kanana, nofonosiny ireo matoateny anakiroa ireo. Karazan'ilay natsonay tany an-tsekoly fahiny ny atao hoe lecture suivi no natao ny mpanomana ity lesona ity. Ka anisany nanintona ny fijeriny ny lafiny ara-gramera sy ny style, zany hoe ny fomba famoahakevitra ao amin'ny lahatsoratra ny toko voalohany amin'ny bokyny Joshua io. Nasongadiny le mpanao ny lesona zany, mpamorona ny lesona. Nasongadiny eto ny fiverimberenany ny teny hoe rehetra, izay mampiseho fahamaroana sy fahafenoana. Asa nanisa ianareo, za tsy nanisa fa maromaro ihany ny hitako voasoratra ao momba ny rehetra. Ka izay fiverimberenan'ny rehetra zay dia mampiseho fahamaroana sy fahafenoana eo amin'ny zavatra rehetra ho taterana amin'izao ataoko hoe fanafihana izao. Efa miresaka style ihany moa isika, za manokana dia mahita ny fiverimberenan'ny fampaherezana hoe mahereza sy matanjaha. Eo amin'ny teny hebreo ono, ho andrareo zay nianatra hebreo, dia tsy mba misy ny voambolana hoe important, teny frantsay zany, na amintsika malagasy hoe mavesa-danja. Fa raha te hilaza hevitra mavesa-danja ry zareo ono, dia averina imbetsaka izany teny izany, averimberina. Ahitana santionan'izany be de be ao amin'ny Baiboly. Tadidio zany rehefa mamaky Baiboly zany nareo ka mahita teny izay miverimberina, indroa, intelo, inefatra, mifanakaikaiky eo, de tadidio zay fa zava-dehibe no ambarany tenin'Andriamanitra, tian'Andriamanitra ho tadiditsika. Zay zany ny dikany. Tonga eo amin'ny lesony alarobia voalohan'ny volana Oktobra ny taona 2020 isika. Matanjaha, zay zany lohateny. Hoy ireo mpisafitany zay nirahan'ny Mosesy hisafin'ny tany rehefa niverina teo amin'ny Mosesy zareo, hita ao amin'ny numeri 7:20 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 7:20, izao nivaky ny teny: tonga tany amin'ny tany izay nanirahanao anay izahay, koa tondra dronono sy tantely tokoa izy, ary tony ny vokatra avy tany. Kanefa kosa mahery ny olona izay monina eo amin'ny tany, ary ny tanàna dia mimanda sady lehibe de lehibe, ary koa nahita ny teraky ny anakita teo izahay. Zany hoe tapany voalohany ihany zany no vakitsika. Ireo no tatitra netin'ny mpisafitany, tsy tatitra noforonina nefa ireo, fa tatitra marina. Ary teo amin'ny tantara, maro ireo firenena natanjaka tamin'ny androny, tahaka ny Asiriana izany sy ny Egyptiana, izay nanana tafika matanjaka, izay naniry ny hanjanaka hanafika any Palestina.
nefa tsy lavo mora foana ny ponina tao fa mandrangirangy hatrany izay rehetra nanandrana nanafika azy. Profo izany fa nisy lehilahy mahery tokoa, lehilahy mahery anady tao. Ka noho izany mila herin-tsaina sy herim-batana izao iraka nampanaovina any Josua izao. Ka tsy mahagaga raha naverimberina tamin'ny Josua io teny fampahirezana io hoe matanjaha. Amin'io toko voalohan'io fotsiny dia intelo no nahenoan'ny Josua an'io teny fampahirezana io, dia ao amin'ny andinin'ny fahafito, fahasivy ary fahavalo ambin'ny folo. Tao amin'ny Deutéronomia 1:30, ny andinin'ny fahafito, rehefa nanolotra ny Josua tamin'ny vahoaka Mosesy, dia efa nampiasa n'io teny io koa izy. Mahereza sy matanjaha fa ianao sy ity firenena ity dia hiara-miditra ao amin'ny tany izay nianianan'i Jehova tamin'ny razany homena azy. Zay zany nivaky ny teny. Fa amin'izany rehetra izany tsy miala ny teny fikasan'Andriamanitra. Koa mahereza sy matanjaha, aza matatra na mivadi-po, fa mombanao Jehova Andriamanitrao amin'izay rehetra alehanao. Josua toko voalohany ny andininy fahasivy. Ny dian'ny zanak'Israely hiditra any Kanana dia tandindony ny dian'ny zanak'Israely ara-panahy, dia isika izao zany hiditra any amin'ny Kananan'ny lanitra. Araka izany dia sakana tsy tambo isaina sy fakapanahy maro no manoloana atsika. Mila hery sy tanjaka ara-tsaina koa isika, eny ara-batana koa aza, mba handresy ireo fahavalo ara-panahy misakatsakana ny diatsika ireo. Raha io fidiran'ny zanak'Israely tany Kanana io no natao tandindony ny diatsika amin'izao androtsika izao, mazava izany fa ady mangotraka tsy azo amaivanina izay mitaky fandresena izao ady ara-panahy hatrehintsika izao, izay mandresy ihany no ho tody ihany, fa izay resy dia ho lavo eny andalana tahaka ireo zanak'Israely sasany izay raraka teny andalana koa. Fa ny mahavelim-bolo, mahavelim-panantenana dia zao, manana ny teny fikasana tahaka ny zanak'Israely fahiny keo isika. Indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, hoy Kristy amintsika ao amin'ny Matio toko 7:20 ny andininy 20. Dia tataka zay zany amin'ny tinatsika ny leson'ny alarobia. Leson'ny alakamisy 2 oktobra ny taona 2022, ambinina sy mahomby. Misy toko sy andininy vitsivitsy asaina vakitsika eto. Genesis toko 4:20, Isaia toko 3:50, Salamo voalohany ny andininy 3:10, izay samy ahitana ny teny hoe ambinina na mahomby. Ao amin'ny Josua toko voalohany ny andininy 7 hatramin'ny andininy 7 dia miverina indroa ny teny hoe ambinina. Aza miala aminy na ho amin'ny akavanana na ho amin'ny akavia, mba hambinina ianao amin'izay rehetra alehanao. Aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity, fa saintsaino andro manalina hitandremanao hanao araka izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia hahalavorary ny lalanao
ianao sady hambinina. Zay indroa miverina ny teny hoe hambinina. No azavainy lesontsika fa ny dikany teny hoe hambinina ao amin'ny baiboly dia mahomby no dikany, ary tsy voatery ara materialy ihany izany, na dia anatiny ihany koa aza izany, ary tsy misaraka amin'ny fisian'ny fahendrena izany rehetra izany, fahombiazana satria hita taratra ao ny fahendrena na eo amin'ny vokatra zany na eo amin'ny fomba nitondrana ny zavatra natao, miompana mandrakariva amin'izany fahombiazana sy fanambinana izany ny fahendrena izay avy any ambony. Ary raha dinitsika akaiky ireo andina nasaina novakitsika ireo dia miompana akaiky dia akaiky amin'ny fankatoavana sy ny fanarahana ny didin'Andriamanitra izany fanambinana sy fahombiazana izany. Ndao vakitsika ny Romana 3 ny andininy 2:telopolo. Koa mahafona ny lalàna amin'ny finoana vaisika, sanatria zany fa mampiorina ny lalàna isika. Zay zany ny vaky ny teny. Maro ny fiangonana mampianatra ny hoe efa ambanin'ny fahasoavan'ny Kristy isika, ka legalista ireo izay mbola mampianatra ny fitandremana ny lalàna ho fepetra eo amin'ny famonjena. Koa satria ho izy reo efa ambanin'ny fahasoavana isika dia tsy ilaina intsony ny mitandrina ny lalàna. De ho ia hoe tsy mihambahamba miteny hoe fampianaran'ny diso izany. Ny nisian'ny fahasoavana nge dia no isika tsy mahatandrina ny lalàna e. Raha nahatandrina an'io lalàna io 100% ny isika tsy nilaina ny fahasoavana, fa satria tsy mahatandrina ny lalàna isika dia nanjary nilaina ny fahasoavana. Fa tsy midika izany fa azo hitsakitsana amin'izay ny lalàna satria efa vonjena amin'ny fahasoavana isika. Tsy zany. Izao ny marina, tandremo ny lalàna, fa izay tsy feninao amin'izany fitandremana ny lalàna izany, ny fahasoavan'ny tompo no mameno azy. Mahafona ny lalàna amin'ny finoana va isika, sanatria zany, hoy ny apôstôly Paul, fa mampiorina ny lalàna isika. Ahoana ary hoy ihany ny apôstôly Paul, hanota va isika saingy tsy ambanin'ny lalàna fa ambanin'ny fahasoavana, sanatria zany. Vakio Romana 4 ny andininy 5:10. Dia tahatahaky izay zany ny famitinana fohifohy ny amin'ny lesontsika, lesona voalohany amin'ny ty 3 volana fa 4 farany amin'ny taona ity. Dia misaotra tsika rehetra naharitra ny aina ho amintsika tokoa ny fahasoavan'ny tompo eo amin'ny fanarahantsika ny didiny ary hanomeantsika ny fanambinana sy ny fahombiazana tokoa ny izy. Iara-mivavaka isika. Andriamanitra rainay an-danitro, sotranao zahay am'izao lesona vaovao izao ndray, fahasoavana lehibe tokoa izany, ka omeo anay ny fanana masina hitarika anay amin'ny fianarana azy, sy hanome anay ny fahendrena avy any ambony mba hahombiazanay amin'ny asa tsara ataonay rehetra eo amin'ny fiainanay. Sasao madio koa zahay tompo ho afa-keloka. Fa amin'ny anaran'ny tsonao Kristy tompo no azoanay maniry sy mangataka izany.
amen. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.